vahoaka sa vonina hitondra fanovana miaraka amin'ny antokotiko Madagasikara no tazana tenin'ny Anteiroka raha nitsena ny filoha Marc Ravalomanana nanotrona ny fampelezan-kevitra izay nataony kandida samby teny Ambohibao Anteiroka tsy nisy niala na dia nivatravatra aza ny orana ny toy ny diabe ny azo ny toerana izay anaovana ny kabary ifandimbiasana. Efa nitondra ny tanàna ty commune ty dia milaza koa izy fa anao tsaratsara anao teo aloha dia mahatoky aho fa hiasa hiaraka ry zareo dia ilay fifidianana ataontsika fahavita-polopolo volana novambra ho avy zao zany a tena fametrahana fifampatokisana amin'ny vahoaka sy ireo kandidatsika ireo dia eniko tsara fa hoe anao zavatra mahasony vahoaka izy amin'ny ara-tsosialy rano zao tsy misy ozy mijiro tsy misy tsy magagy zany fa tena eto andreny vohatra atya faritra manodidina Antananarivo tovy daholo nefa io rano io ne tena fiainana everana hoe tsisy rano roa andro rano. Nanamafy ny solombavambahoaka izay voafidy tao amin'ny distrikana Ambohidratrimo Mamy Rabenirina fa vonina ny tenany ny ara-iasa amin'ny kandida izay atolotry ny antoko eo ambany ny fitarihan'ny filoha Marc Ravalomanana ka tarigetra ny fanovana tanteraka ity commune ity ho any amin'ny fampandrosoana. Todika amintsika vahoaka na Teiroka tonga ny fotoana voalohany anovatsika amin'izay ny tantarana Teiroka. Faharoa amerenatsika mbo ampelantanan'ny antoko tiako Madagasikara ny fitantanana Teiroka mila averina ny fomba ny tantanana tamin'izany fotoana zany ary atsaraina mihitsy azo. Nisy ampahanjavatra maromaro nyteneniny teo fa ankoatran'ireny mila mafisitsika ny fiarovana ny fananatsika araka ny efa fampiresahantsika tety. Mila mafisitsika ny fiarovana ny tanànatsika araka ny zava-misy iainantsika ety fa indrindra mila ampiaritsika ety ny vinam-piarahamonina napetraky ny antokotiko Madagasikara izay teo ambany fitarihan'ny filoha Ravalomanana ary ny matimatesantsika hatramin'izay ka hatramin'izao anatanterahana azy. Nanamafy kosa ny kandida fa zava-dehibe aminy ny fanotrona ny filoha Marc Ravalomanana izao fampelezan-kevitra izay nataony izao ary tsy andraraka ilombian-doha izy no tsy hitsanga-menatra ny antokotiko Madagasikara izay nanolotra azy. Ny tena lehibe eo dia ny sosialim-bahoaka atao amoraina ny fiainana andavanandro ny ponina ito Teiroka rano ara tsy misy président jiro tsy mirehatra elakela trano rehefa avy ny orana mampalahelo vitatsika zany. Tsy lava-be satria zao ny teneniko aminareo foana dia zao 27 fitsika numéro 4 bentanana numéro 4 mpanolotsaina numéro 4 avy mifitsika dia miverina indray ny arivo tsy maintsy miaro ny safitsika efa maheno feo matsy zay hoe matahotra ony zareo inona ny atahorana samy manana vahoaka fa tsika tsy maintsy miaro ny safitsika ny ariva any amin'ny fanisambata tsy maintsy tonga daholo tsika mijery ny safitsika.